amaky ny ten'Andriamanitra izay vovelabelarin'ny ray aman-dreny pasteur Mayolla isika androany sabata fa 17 ny volana May taona 17 sy 2000 izay voalahatra amin'ny perikopa iraisan'ny apokalipsy maneran-tany. Salamo 5:1 ny andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fa 5:20. Salamo fa 5:1 ny andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fa 5:20. Ny loha hevitsika amin'ny telo volana faharoa ity dia hoe hamaro ny taranakao tahaka ny kitana Jehova. Ary amin'ity volana mety ny loha hevitra dia hoe tsy hafoy ny taranakao mandrakizay Jehova. Rehefa hita ny ten'Andriamanitra, Salamo fa 5:1 ny andinin'ny fa enina ka hatramin'ny fa 5:20 ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny soramandry ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ny asan'ny magaga tamin'ny tondran'ny Israely nivoaka avy tany Egipta. Ny andinin'ny fahenina, ry taranaky Abrahama mpanompony dia ianareo olom-bo fidiny taranaky Jakoba. Jehova, izy no Andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany, mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay izy, dia ilay teny izay voadidiny ho an'ny taranak'arivo mandimby. Eny, ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka, izay naoriny ho lalàna ho an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'i Israely. Ka nataony hoe omeko anao ny tany Kanana, olovanao voazara amin'ny famolaina, fony mbola olombitsy izy, eny vitsy sady vahiny tao, ary nifindrafindra tamin'ny firenena sy nifindrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa. Tsy nisy navelany ampahory azy, ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe aza manindry ireo voaositro ary aza manisy ratsy ireo mpaminanitra, dia niantso ny misary ho an'ny tany izy, no tapahiny avokoa ny mofo rehetra izay toanaina. Naniraka lehilahy aloha azy izy, Josefa namidy ho andevo, nampijaliany tamin'ny fatorana ny tongony, no gadrany vy izy mandra-pahatonga ny fotoana hatanterahany teniny. Ny zatoetra azy tamin'ny teniny Jehova, naniraka ny mpanjaka ama azy, eny ny mpanapaka ny vahoaka mba andefa azy. Nanao azy ho tompon'ny tranony izy sy ho mpanapaka ny fananany rehetra, mba hamatotra ny mpanapaka araka ny sitrapony sy ampianatra fahendrena ny loholony. Ary Israely nankany Egipta, eny Jakoba ny vahiny tany amin'ny tany ama, dia namaro ny taranaky ny olony ho be indrindra izy, ka nampahery azy noho ny fahavalony. Nampiova ny fon'ireny ankalan'ny olony izy sy iendry ny mpanompony. Toy izantsika ny vakiteny ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy izay nosoratan'ny Marka, Masinda Marka 2:20 ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 4:30. Masinda Marka 2:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny fa 4:30. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nanontaniana an'i Jesosy ny amin'izay didy lehibe. Dia nanantona an'i Jesosy ny mpanoran-dalàna anankiray izay efa naren'ny ediny hevitra tamin'ny Sadoseo, ka nahalala fa namaly azy tsara izy, dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana moa ny voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mienory Israely, Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany, koa tiavany Jehova Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Deutéronome 4:4-5. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Levitikos 5:12-12. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary ilay mpanoran-dalàna taminy: marina izany tompoko, tsara ny ilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy hafa-tsy izy, ary ny hoti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny hoti ny namana tahaka ny tena,
dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra zany. Ary hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny pahendrena izy dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary tsy nisy sananontany azy intsony. Amaranantsika ny vaky teny zay epistily nosoratan'ny Masita Paoly ho an'ny Tesalonika, Tesalonianina faharoa, toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tesalonianina faharoa, toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Rehefa hita dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry, fanitsehana ny ady so-kevitry ny sasany ny amin'ny andro ny tompo. Andininy voalohany. Ary mangataka aminareo zahay rahalahy, ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika ho eo aminy, mba tsy halaky ho etsiketsehina amin'ny saina na ampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa mendo ny andro ny tompo. Aza mety ho fitahan'olona akory ianareo, fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho lay lehilahnota dia lay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra-tena ho amboniny izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaronareo fa mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo, ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehoana azy amin'ny fotoan'androny, fa miasa sahady ilay zava-miafina dia tsy fankatoavan-dalàna, kanefa manam-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany, ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay olevon'ny Jesosy tompo amin'ny fofonay ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra, ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadiso-kevitra aminy ino ny lainga, mba ho elona avokoa izay rehetra tsy minino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Amen.